Amin'ny alarobia avy ny andro faharoa nanao mbola ho faritana kosa nefa hoe izy indray no iona amin'ny andro faharoa io. Raha ny tokony ho izy dia tokony efa fantatra androany saingim-bolona eo amin'ny fivoriana moa zareo avy eo amin'ny ligina lamanga no ahafantarana izay satria raha ny fanazavana teo aloha dia ny hoe izay resy miona amin'izay mandresy kanefa dia atsala moa ny an'ny semisel sy ny tana formation mbola fantatra izany raha ampitso no alalana izay iona amin'ny alarobia izao. Mbola baolina kitra izay ihany na raha antsika teto amin'ny herin'ny androany ilay fifaninanana karakarain'izareo avy amin'ny Airtel ny ekipan'ny sekoly Omega ho mpandresy tamin'izany tsy nahazo valosoa ihany koa moa ity ekipa ity. Noho izay dingana vitan'ny sekoly Omega izay dia tsy nitazapotsiny ireo manam-pahefana any amin'ny misy ny sekoly ny mpikambana ao amin'ny congrès ny CT Rakotonandrasana Gilbert fa dia Nanohana ity ekipan'ny sekoly ny Omega ity. Ny sekoly Omega etsy Andrefan'i Mananjara no nandrombaka ny laharana voalohany tamin'ny fifaninanana baolina kitra Jeunes Talents Airtel rehefa nandresy ny sekoly mahafaka tamin'ny isa roa nohatra. No izay dingana lehibe vitan'ny sekoly izay dia Nanohana sy nankahery azy ireo ny CT Rakotonandrasana Gilbert. Ho valibabena ihany koa teo amin'ny fanohanana dia natolotra ireo mpilalao ho an'ny ity manam-pahefana ity ny amboara izay azon'izy ireo. Nomena Andriamato Rakotonandrasana Gilbert survêtement sy sakosy iray avy kosa ireo mpilalao mba ho fankahirezana azy ireo. Anatin'ny baolina lavalava foana zany nahitana ny tena amin'izao fotoana zao tsy ny baolina lavalava ihany mantsy ny kilalao anankiray izay namboaza ny tena fa namboazako daholo zany ro taranja rehetrarehetra reo hoe mba anisan'ny olona anankiray nanana discipline telo ny tena dia ny football dia ny rugby ary ny athlétisme ka tonga ny tena zany rehefa ohatra ka nareo fanampy tamin'ireo tanora kely reo hoe raha tonga nareo amin'ny final nareo mitanjona final fotsiny ary fa tsy nahazo champion dia tsy maintsy misy fanampiana ho anareo. Ilaina zany zay zavatra zay satria eo anatrehan'ny zava-misy tsy maintsy misy zany ny zavatra fanampiana ho an'ireo tanora reo satria raha tsy manampy an'ireo tanora reo ianao dia zava-poana foana ny ezaka izay nataony ka tonga mitanjona izy zao dia tsy maintsy mena fanamina izy zany nitony survêtement zany mba hoentiny mba miriaria eny an-tanàna eny hoe afaka mba manatanteraka ny zavatra rehetrarehetra izay tian'ny tanora atao koa zany ny tanora ety ambalam-bahoaka zany. Raha potsihetry ny baolina kitra ny nivon'ny sekoly izay raha tao anatin'ny fitransana faefatra manahoana ny fahitanao azy? Miroboroby tanteraka tokoa ny baolina kitra zany ety aminay ety amin'ny firaisana faefatra ety satria anisan'ny efa nilaloviko daholo zany izay toerana rehetrarehetra na terrain tany na terrain gazon zany nijerevako an'ireo tanora reo dia anisan'ny miroborobo tokoa zany baolina kitra zany nefa miainga io hoe tsy tonga amin'izany resaka fanakianana izany intsony fa tonga ianao mitondra ny anjara birikinao zany satria tsy fitaonan'ny fanakianana intsony zao raha tia hanasara zavatra ianao fa dia mitondra ny anjara birikinao amin'izay koa ianao mba hoentinao hanasarana ny zavatra raha ohatra ka tena hitady vokatra. Mpilalao telo mirahalahy mamy fanomezatso mamitiana avy eo amin'ny sekoly Omega no mitafiditra ao anatin'ilay mpilalao 9 voafantina hiatrika fifaninanana a Nigeria amin'ny volana septambra ho avy izao. Manomana Ahoana ny fahitanao an'ilay isan'ny voafantina ianao tao anatin'ilay ekipa andehan'ny Nigeria? Mafimafy manao zavatra tsara fotsiny dia mety izy. Fahitana aloha efa vonona ihany niatrika izany afrikana izany ary mpanomanina mila atao mafimafy fotsiny niatrika izany fifaninanana izany. Ankizy samy avy amina sekoly hafa zany no mitambatra ao anatin'ilay ekipa voafantina tsy dia manano sarotra ho anao ve miditra ao anatin'izay ekipa izay? Tsy dia manano sarotra satria efa misy mpanazatra efa teknisianina manambatra anay dia izy malala hoe
rehetsireto afaka miaraka dia izay tsy dia manaritsaritra firy miaraka amin'ny zareo. Aoriny ny fanadinam-panjakana BEPC sy baccalauréat kosa vao isy ny fanomanantena miaraka ho an'izy 40 mirahalahy hiatrika fifaninanana any Nigeria.